Alleloia, dia faly miarabanao indray ry havana, tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo, amin'ny enregistrement zany a, izay ataontsika rehefa tonga ny fanahy masina miteny sy mampafantatra ny tiany ambara tokony ho zaraina amintsika indray a, ka dia tonga zany androany a, dia hifampizara indray zany tsika hifampahery a, noho ny tenin'Andriamanitra. Dia mampitomboina aminao mandrakariva amintsika tsirairay avy a, ny fiadanana, ny fahasoavana, ny firaisana amin'ny fanahy masina avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo, ary koa ny fanahy masina indrindra ho amintsika tsirairay avy. Dia alohan'ny vavahantsika hametrahantsika ny fampaherezana ny tenin'Andriamanitra, dia efa omeko sady indray zany a, tahaka ny mahazatra ny lohateny izay fampizarantsika. Ny lohateny izay tiany Tompo hampaherezana antsika androany dia hoe: efa ao aminao sy hanananao tokoa ve ny fiadanana avy amin'ny Tompo? Efa ao aminao efa ao anatinao ve manana ny fiadanana avy amin'ny Tompo tokoa ve ianao amin'izao fotoana izao izay ifampiresahantsika zany ihainoanao ny vidéo tahaka izao. Hivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra Ray, i Jesosy Kristy Tompo, fanahy masina, midera manome voninahitra mankalaza anao mandrakariva izay, ary indrindra manantona anao amin'ny mpanatretena, mifona, mibebaka eo anatrehanao amin'ny tsy famendrena rehetra, satria izany tokoa ny hevitra mampisaraka aminay Tompo dia ny fahotanay ny loto, ny hevitra mampisaraka anay aminao ary tsy hidiran'ny soa aminay ozy ianao, ka dia tsy hisian'ny fiadanana ao amin'ny fonay, amin'ny fanahinay, amin'ny fiainanay manontolo. Ka izany no efa hifonana aminao mamindra fo mandrakariva, mangataka-ndranao Jesosy hanadio ny tongotro raha nandeha tsy araka ny sitraponao, ny tanako nandray ny zavatra maro tsy araka ny sitraponao, ny zavatra ren'ny sofiko, ny zavatra hitan'ny masoko, nanome fo maloto, saina ratsy, dia hifonako aminao zany ankehitriny, ka dia mangataka ilay rahanao Jesosy tena manadio ilay rahanao, mandoro sy manala izay tsy anao rehetra ao anatiko sy amin'ny fiainako rehetra, ka dia misaotra manadio, misaotra mamindra fo, ary indrindra mangataka ny fainao masina hameny tanteraka, hiteny aoka tsisy ambaraka fa tsy ny sitraponao, ka dia mitenena mandrakariva araka ny fombanao fa voninkain'ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleloia, amen. Amen. Dia arak'izay ny fampaherezana tenin'Andriamanitra ho zaraintsika zany dia hoe: efa ao aminao sy hanananao tokoa ve ny fiadanana avy amin'ny Tompo? Manana ny fiadanan'ny Tompo ve ianao? Izay zany no tena izy koa. Ny tenin'Andriamanitra hovakintsika mety ho maromaro, mety ho ahena arakaraka ny fotoana moa zany mba tsy hivalaparantsika. Nefa izay fotoana hivalaparan'izay indrindra no ho tenenina mihitsy androany ny amin'ny hoe: ao aminao ve ilay fiadanana ao amin'ny Tompo? Raha manana ny fiadanan'ny Tompo isika dia tsy reraka, tsy kamo, tsy mahalaina rehefa hoe hihaona amin'Andriamanitra. Fa arakaraka ny tsy fananantsika ny fiadanana, tsy fifandraisana amin'Andriamanitra, dia feno fahalainana ny olona. Dia ety ambolohany zany dia efa teneniko sady, satria ao amin'ny famapimana anao zany hoe Salamo 2:20 Salamo 2:20 no akantsika ny fototry ny fampaherezana. Vakintsika aloha zany ny 1:1 ka hatramin'ny 5, dia avy eo tohizantsika ny ambiny avy eo amin'ny anaran'i Jesosy. Faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any amin'ny tranon'ny Tompo. Ny tongotray dia efa mijoro eo amin'ny vavahadinao ry Jerosalema dia anao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna izay voalamina tsara. Any no iakaran'ny fokom-pirenena, dia ireo firenen'ny Tompo, lalàna amin'ny Israely izany, mba hisaotra ny anaran'ny Tompo. Fa any no misy ireo seza ny fitsarana,
dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavy ny Davida. Amen. Zay zany aloha ny vakitsika dia ka tsika fampiresana dia toizantsika avy eo. Andiny voalohany amin'ny anaran'i Jesosy, faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any amin'ny tranon'ny Tompo. Ty teny ty dia efa ataoko hoe tsy hoe ela fa efa ho 2 volana teo zany efa nomeny Tompo teo amin'ny fiaraha-mivavaka ao amin'ny WhatsApp moa zany misy fiaraha-mivavaka izay atao isan-kerinandro. Dia efa niteny ny Tompo naveriny indray mandeha indroa fa niteliny fa androany vao tanteraka ny famoahana azy zany ny fampaherezana. Dia eto raha mahazatra antsika zany hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any amin'ny tranon'ny Tompo. Ty salamy tia dia salamy nataon'i Davida, dia ny ao amin'ny lohateny koa dia hoe hira fanao amin'ny fiakarana. Zany hoe raha fantatsika na mbola tsy fantatsika koa dia misy izay fety firavoravona moa zany fiantsonana tamin'ny andron'ny Israely, izay hiakaran'ny zanak'Israely rehetra ho an'i Jerosalema intelo isan-taona farafahakeliny zany. Dia antsoina ny jiosy ny Israely ho hiakatra any Jerosalema, hiakatra zany satria rehefa makany Jerosalema zareo dia hiakatra ny filazana azy, hanao ireo fotoana firavoravona ireo zany izay takin'ny Tompo, takin'Andriamanitra tamin'izy ireo. Dia ireo fety ireo ao anaty fonosana fohy zany fantatsika tsara fa tamin'ny andron'ny Pentecoste, amin'ilay fety anankiray ny antsoina ny zanak'Israely ny andron'ny Pentecoste io, dia tamin'ny andron'ny Pentecoste izay fanaon'ny Israely dia tonga daholo ny Israely hafa firenena samihafa, ary rehefa tonga ny fanahy masina dia niteny tamin'ny fiteny ireo Israeliana izay mipetraka tamin'ny firenena samihafa ireo zany tamin'ny toerana samihafa satria lavitra ny misy anazy, samy manana ny fiteny ireo, tsy mitovy fiteny intsony. Dia rehefa nilatsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina dia niteny tamin'izareo nirotsaka amin'ny fiteniny ary nanambarana azy mba hibebaka hiverina amin'ny Tompo sy nanambara hoe ilay Jesosy Kristy ilay Mesia izay efa andrasanareo. Zay zany ao anaty fonosana. Eto ny teny Tompo hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any amin'ny tranon'ny Tompo. Ny mahazatra ihany koa zany dia hoe ny tranon'ny Tompo, Jerosalema moa zany no resahana eto, any ny toerana izay nanorenan'ny Solomona zanaky Davida ny amin'ny ny tempoly. Ary tamin'izany ihany koa ary io ilay tany Kanana zany izay efa noman'ny Tompo ny fidiana manokana any Abrahama, Isaka, Jakoba izay atao hoe atao hoe Israely koa avy eo. Zay zany no ilazany eto hoe faly aho raha hoy izy ireo tamiko, andeha isika ho any amin'ny tranon'ny Tompo. Heverina zany fa ao amin'ny Jerosalema, ao amin'ilay tany Kanana, ao ny Tompo no hihaona amin'ny zanak'Israely. Ny mahazatra antsika zany dia hoe andeha ho any am-piangonana tokony faly. Amin'izao fotoana izao ary raha misy fiaraha-mivavaka, eto zany tsy resaka hoe fiangonana trano intsony efa ambara amintsika fa ny fiangonana, ny tempoly dia antsika rehetra izao ny tempoly. Ny tenantsika no tempolin'ny Tompo. Zany hoe raha miteny eto zany hoe faly aho raha ho any amin'ny tranon'ny Tompo dia faly aho raha andeha hihaona amin'Andriamanitra, hihaona amin'ny ray any an-danitra. Midira ozy izy eo amin'ny efitranonao mangingina fa ny rainao izay mahitanao mangingina hamaly anao. Eto koa dia mampatsiaro antsika ny amin'ny Daniel rehefa nibaboana nakany Babilôna zany dia tsisy intsony, tsy tany Jerosalema intsony izy fa tsy nitsahatra nivavaka intelo isan'andro. Izy hoe nitodika tany Jerosalema ozy izy nitodika izy midika zany fa nitodika tamin'Andriamanitra. Any no ahitany ahafantarana fa misy Andriamanitra hamaly vavaka azy, dia nitodika tamin'Andriamanitra izy. Eo zany dia efa ahafantarantsika araka ny lohateny hoe
efa ao aminao tokoa, anananao tokoa hoe le fiadanana. Fa rehefa miaraka amin'ny tompo, tahaka ny nataon'i Daniela teto zany a, dia na lavitra, tsy miaraka amin'ny fiangonana, tsisy fiaraha-mivavaka hoe olona maro, na misy trano ivavahana, fa amin'ny efitra misy anao, amin'ny toerana misy anao tsirairay avy, dia afaka mitodika amin'Andriamanitra, dia hamaly antsika izy. Ary tokony ho faly isika, zay zany l'izy. Misy koa zany a, dia tena mahalaina mihitsy. Zany hoe eo amin'ny tompo zany, inona mahatonga antsika mahalaina? Tsy ao amintsika le fiadanana izay nampanantenain'ny tompo. Eo moa zany a, tsy hovakitsika io, tsy ho sokafaka eto zany, fa mampirisika anareo koa hamaky ny Jaona 17. Ny Jaona 17 io koa dia efa teny naverimberin'ny tompo hozaraina amin'ny tsika tsirairay avy. Ny fiadanana ozy izy nomeko anareo, fiadanana nomeko anareo ozy Jesosy a, dia ny fiadanako. Tsy taka ny fanomeny zao tontolo izao, satria tsy hitany na fantany ozy izy koa, ilay fanahy masina koa zany io a. Fa fiadanan'ny tompo io a dia hafa mihitsy, manome fifaliana, manome fahasahiana, sady tsy mampahalaina, manome tsy faly, tsy tezitra zany. Zay koa zany hoe misy ny olona rehefa hoe asaina andao hiary hivavaka, andao tsika hiary hivavaka, raha misy olona iray na roa ary dia eo ampovoany ny tompo hamaly. Fa mahalaina kamo mihitsy hoe andeha hiary hivavaka zany a. Ary misy azany dia efa taritina mihitsy, fa mahalaina ary mitsoatsoaka moa zany araka ny fitenitsika miafina. Fa matoa ianao zany a, tratran'izay toetra izay a, mahalaina, tsy faly a, dia mieritreritra fa mbola tsy ao aminao a le fiadanan'ny tompo. Hovakitsika moa zany manomboka amin'ny 9 fa mbola aty amin'ny 9 aty tsika. Zay zany a, efa tenin'ny tompo sady hoe tokony ho faly isika rehefa hoe hiaona aminy. Dia mampatsiahy koa eto zany a, rehefa mijery, matetika ianao raha mijery télé, mijery reportage, dia mahita an'ireo olona mivavaka amin'ny Andriamanitra hafa, Andriamanitra kely a, fantatsika izany, ny bouddhiste, na ny manao ny yoga, na ny silamo ary, rehefa tsony ireo hiary hivavaka dia tsy matahotra mihitsy. Ary ny tena mahagaga, na aiza amin'ny toerana misy anao, dia rehefa te hivavaka ry zareo dia efa iny misy an'ilay tapis kely dia hoe izy mandohalika eo, na amin'ny fotoana inona, na avy orana io, na eo ianao na tsy eo zany, dia ataony aloha, satria fieritreretany azy hoe izay ny fotoana hivavahany zareo. Ny mpanao no mampieritreritra mihitsy koa zany zareo manao yoga reo na manao bouddhiste, rehefa hivavaka zareo tsy mihetsika eo izy mandritsy ny adiny 5 na 5 andro dia miandry eo hoe manao méditation, concentration. Fa tsika rehefa saina hoe maharitra hivavaka, hitady an'Andriamanitra, dia mahalaina, tsy faly ary kamo. Zay zany a, anankiray a, efa tenin'ny tompo sady amintsika. Tokony hifaly isika raha antsoina hoe andeha hivavaka. Matetika koa rehefa hoe lavalava ny fotoana, manomboka mandroso izany fotoana izany, ho lava izany fotoana izany dia mahalaina. Indrindra moa izany amin'izao fotoanan'ny mijery amin'ny vidéo, aleo tapahako aloha dia andeha indray ahako, na lava loatra izy izany fa aleo dinganiko. Fa ny tenin'ny tompo a, tsy fantatrao ny amin'ny segondra manaraka izao ve ny tena hoe ampifoanao a, hiasany ny fanahy masina aminao ary hisiany fiadanana ao amin'ny fonao. Ka izay zany a, tokony ho faly isika, tokony haharitra ihany koa raha hoe antsoina hoe andao hivavaka, andao tsika hifampahery tahaka an'izao ataontsika izao a, ka dia engane ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Dia araka teo zany a, manasa anao hamaky ny Jaona 17 manontolo a, ahafantaranao a zany hoe manana ny fiadanan'ny tompo zany koa. Ny tongotray dia efa mijoro amin'ny anaran'i Jesosy, ny 2, dia efa mijoro eo amin'ny vavahadin'i Jerosalema, eo amin'ny vavahadinao ry Jerosalema ô, dia anao ry Jerosalema izay efa vita tahaka ny tanàna efa voalamina tsara. Eto zany a, dia mampatsiahy kely a ny tenin'Andriamanitra fa mila mijoro isika, dia tsy miozongozona rehefa tafiditra, rehefa tafahoana amin'ny tompo ihany koa.
le vadinao eto any Jerosalema io araka ny efa andresantsika hoe tonga any ny Israely zanak'Israely mandeha manao ny asa fisoronana moa zany fivavahana sy firavoravona ho an'ny tompo dia misy vavahady 12 teo a Jerosalema tao zany idirana amin'io Jerosalema io dia zay ny teneniny zareo ny tongotra fa mijoro zany hoe fa tena efa hiditra izy zany eo amin'ny vavahady io zany hoe ny zanak'Israely dia no mitondra reo anarana amin'ireo vavahady 12 reo ary io Jerosalema io izy dia tahaka ny tanàna efa voalamina tsara zany dia hitantsika ny Apokalipsy zany natao hoe Jerosalema vaovao io dia tena milamina io mihitsy io Jerosalema vaovao avy any an-danitra io zay mety ampidin'ny tompo etỳ tany ety fa any an-danitra any tany nefa nanorenana ny Jerosalema io ary efa voalamina tsara io dia zay koa lay 12 mitondra ny anaran'ny zanak'Israely dia tahak'izay koa ny 12 ny fidianan'i Jesosy ny mpianany satria ireo 12 mpianatra ny fidian'i Jesosy reo ihany koa no tonga any amin'ilay Jerosalema vaovao any an-danitra any ary ny fitambaran'ireo le 12 zanak'Israely le 12 mpianatra Jesosy dia ireo ilay loholona 720 zay manodidina ny tompo an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany andro aman'alina any an-danitra any ao anaty fonosana kely moa zany ahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra ihany koa efa voalamina tsara ozy izy dia zay zany no tadiavintsika eo amin'ny tompo dia misy fiadanana misy zavatra milamina any ka zay no anorenantsika ny finoantsika zany raha misy tsy milamina ny fiainantsika raha mbola mikorotana hitanao fa tsy mandroso arak'ilay teo tsy malaina ianao kamo misy zavatra tsy mety eo tsy misy fiadanana dia fotoana iverenana ny tompo zay mihitsy mahatonga ny tompo hoe rehefa manatona azy dia esoro izy ny kapa amin'ny tongotra ao dana aloha mifono fa ny tsy hananantsika fiadanana dia ny ota ny elokareo izy no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ao anatin'ny fahotana ao anatin'ny lainga ao anatin'ny kolikoly ao anatin'ny fijangajangana any ka tsy manana an'ilay fiadanan'ny tompo zany no amakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny Salamy 2:30 vakiko any angambany raisina ampahazarana fotsiny ilay izy matetika amin'ny fiaraha-mivavaka dia tonga dia mihira dia atao zay hoe fiderana dia mijoro dia mipetraka dia hoe tampotampoka eo dia mitsangana raiso ny famelan-keloka fa mila mibebaka tena miala amin'ny fahotana mila tena miala mihitsy ary mila madio anatrehan'ny tompo inona rehefa tenentsika hoe inona ny dikan'ilay sambatra inona natao hoe manana fiadanana dia fantatsika tononona fantatsika tsara zany amin'ny Salamy 2:30 andininy voalohany sy faharoa anaran'Jesosy sambatra ny olona izay voavela ny elony ary voasarona ny fahotany sambatra ny olona izay tsy sain'ny tompo eloka ary tsy misy fitaka ny fanahany rehefa voavela eloka tsy misy fitaka intsony ny fanahintsika zay no ananantsika fahasambarana ary ananantsika zany ilay hoe fifaliana raha iona amin'ny tompo dia inona ozy izy hoe avakiko amin'ny andininy faefatra any no iakaran'ny fokom-pirenena dia ireo fokom-pirenen'ny tompo lalàna amin'ny Israely izany mba hisaotra ny anaran'ny tompo araka ny fanambarantsika zany dia misy lalàna ihany koa manaraka ny tompo dia misy lalàna indraindray zany ny olona amin'izao efa tsy tan-dalàna intsony manao izay tiany ataony fantatsika fa hoe izay mitandrina ny teniko mankatony didiko ozy ny tompo ozy Jesosy any amin'ilay jaonina toko 2:40 misy an'izany koa zany ny tia ozy izy dia zay no ametrahany itoeran'ny ray sy ilay fanahy masina fa ny olona tsy tana lalàna tsy misy lalàna intsony lalàna amin'ny Israely zany misy lalàna dia mahatonga ny zanak'Israely taloha tena hoe faly zany ary
mandeha amin'io fotoanany fetin'ny firavoravoana izay natao tamin'ny fotoanan'ny zanak'Israely. Fa tsika izao efa tafiditra ao anatin'ireo fianakavian'ny zanak'Israely ireo no Jesosy Kristy izay nanolotra ny ainy, nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, dia nitondra antsika tsiraray avy, niotantsika. Izay nahatonga antsika hoe raha Davida niteny tamin'izany fotoana izany hoe sambatra izay voavelany ny elony, tsika dia sambatra satria ny Tompo nanao sorona ny ainy indray mandeha monja hozy izy, ka dia tokony ho faly isika, tokony tsy salasala, tokony tsy hatahotra intsony, fa tokony hisaotra ny Tompo. Lalàna amin'ny Israely izany ohatra izy mba hisaotra ny anaran'ny Tompo. 5 amin'ny Jesosy, fa any no misy ireo sezan'ny fitsarana, dia ny seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Hitantsika amin'izany any ozy izy misy ny sezan'ny fitsarana, any an-danitra any, any amin'ilay Jerosalema vaovao, any izay andrasantsika hoe ho avy Jesosy haka antsika, tsika ve ho tafiditra. Eo zany ny fitsarana any amin'ny Apokalipsy 5:20, 4:20 dia misy ny fampisarahana hoe ny osy sy ny ondry. Ny amin'ilay Virjiny 10, 5 adala, 5 endry. Misy tafiditra na samy niarana nompo, samy feno fanahy masina teo ihany ary, na samy natory ary, fa arakaraka ny fiomanantsika, ny fiadanana ao amintsika zany, ny fifaliana iona amin'Andriamanitra, izay no mety ho tafiditra na tsy hatafiditra antsika tsiraray avy. Zany no ifampahirizantsika. Any no misy ny fitsarana hozy izy, sezan'ny fitsarana. Any amin'ny Apokalipsy koa misy an'izany, 5, 9, ny 4 manambara an'io seza fiandrianan'Andriamanitra any an-danitra miaraka amin'ny ilay zanak'ondry eo an-tanakavan'Andriamanitra, dia Jesosy Kristy zany. Dia seza fiandrianan'ny mpianakavin'i Davida. Jesosy Kristy dia fantatsika mihitsy hoe ilay zanak'i Davida, ilay liony Joda ary ilay zanak'ondry. Zany anaran'i Jesosy daholo zany ny anonana azy, ilay zanak'olona ihany koa. Satria tokony fantatsika, verina amintsika matetika ihany koa, fa tsy teo zany Jesosy raha tsy teo ny zanak'Israely izay nitondra azy ireo. Tao amin'io zanak'Israely io, tao amin'ny fidianan'ny Tompo, fidianan'Andriamanitra ny zanak'Israely no nahatongavan'i Jesosy, ka izay ny finoantsika. Ilay Andriamanitra ivavahantsika io dia ilay Andriamanitra Israely izay nitondra azy ireo nivoaka amin'ny tany Ezipta, nanao fahagagana, tena mahagaga io, ireo mpaminany maro teo aloha zany, izay ilay hoe mila mamaky ihany koa ny testameta taloha, ahafantarantsika hoe ahoana tokoa zany fahefana sy herin'Andriamanitra zany, ny fahagagana ary koa ny fitiavana. Ary eto moa zany dia hitantsika fa ny fitsarany mitsara izy. Lazaina foana zany fa ilay Andriamanitra dia fitiavana, fa Andriamanitra dia mitsara, ary dia afo mandoro ihany koa io raha ao anatin'ny fiainantsika amin'ny fahotana sy ny faharatsiana. Dia alohan'ny efa vakiako ihany zany ny 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy, mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema, ambinina ane izay tianao, fiadanana ane ho ao anatin'ireo mandanao, fanambinana ane ho ao amin'ireo lampanao, noho ny rahalahiko sy ny namako no ilazako hoe fiadanana ane ho ao anatinao, noho ny tranon'ny Tompo Andriamantsika dia hitady izay hatsaranao aho. Izay zany inona mahatonga ny Davida miteny an'izany eto? Mivavaka ho an'ny namany izy. Eto zany dia mampieritreritra ihany hoe fiadanana ane manonona ny fiadanana ho an'ny namantsika zany tsika, ho an'ilay Jerosalema, na ho an'ny firenentsika, ho an'ny ankohonantsika sy ny fianakaviana. Ahoana ny ahafahantsika manonona fiadanana na antsika ary, raha antsika tsiraray avy ianao tsy manana an'ilay fiadanana. Arak'ilay teny teo tsy voavela heloka, raha mbola ao anatin'ny fahotana ianao fantatao tsara mihitsy raha mpanota zany, tsy milamina ny fonao, tsy milamina ny sainao, fa tsy afaka hanonona fiadanana ho an'ny Tompo mihitsy. Niza izay ilay hoe mila indray hoe manonona fiadanana zany hoe mpanompon'Andriamanitra hoe mampitsangana dia hoe mitonona ny fiadanana, fa ny fiainana. Eto zany tsy resaka hoe fitsarana ny tsiraray avy no tsarain'Andriamanitra araka ny teny teo, fa ianao mihitsy, tsika tsiraray avy no mila mahafantatra hoe
manana an'ilay fiadanana, ary rehefa manana an'ilay fiadanana amin'ny tompontsika dia manonona. Eto zany dia samy manonona mihitsy Davida eto hoe tononoko aminao ny fiadanana, mba ho faly koa ianao rehefa hitady an'Andriamanitra, mba tsy ho reraka ianao, mba tsy ho kamo, fa anan'ilay fiadanana, ka izay ilay fiadanan'ny tompo izay no hitadiavantsika azy andro aman'alina, andehanantsika amin'ny famasinana, amin'ny famarinana, anatiny sy ivelany, fa tsy amin'ny fombafomba, amin'ny fahazarana. Ka izay no mila hitandremantsika zany hoe manana an'ilay fiadanana tokoa ve tsika ao amin'ny tompo. Ho vakiantsika ny Salamo 2:20, ahafantarantsika ohatra ny ahoana tokoa ilay olona tsy manana fiadanana. Eto zany dia olona mpiara-miazakazaka tamin'i Davida ao amin'ny Salamo ihany no miteny an'ilay 2:20 eto zany hoe ahoana moa zany olona tsy manana fiadanana zany rehefa eo anatrehan'ny fahavalo, eo anatrehan'ny mpanenjika, na amin'ny fiainana andavanandro fotsiny ary. Fantatsika fa betsaka ny ady, zavatra sarotra amin'ny fiainantsika tsirairay avy zao dia vakiantsika ny Salamo 2:20 manontolo, ahafantarantsika hoe ahoana moa zany olona tsy manana fiadanan'ny tompo zany. Nefa eto zany efa marihana tsady, nefa tsisy fiadanana nefa manana fanantenana, izay koa zany mila fantarina ihany koa. Dia indray ianao zany mbola tsy ao anatinao ilay fiadanana, mbola tsy tena tafaray amin'ny tompo, izay koa zany mahakivy ny olona koa. Hoe rehefa tsisy fiadanana, sahirana dia andraso fa tsy mety intsony ity, fa aleo mitady zavatra hafa indray. Fa mila manana fanantenana, dia tahak'izay no hitantsika eto amin'ity Salamo 2:20 ity, arak'ilay teny teo ihany koa hoe faly. Dia rehefa faly mitady an'ny tompo zany manana fanantenana ihany koa zany ianao, na dia mbola ao anatin'ny fahasahiranana ary ohatra, amin'anaran'i Jesosy. Tahaka ny dera mainetaeta maniry ny rano anony no aniriny ny fanahiko anao, Andriamanitra. Mangetaeta an'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga aho ka hiseho anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no sakafoko andro aman'alina, amin'ny filazana amiko mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra ao. Izao zavatra izao anefa no tsarovako rehefa mamboraka ny fanahiko ato anatiko ao, dia ny nandrosoko niaraka tamin'ny olona maro sy ny nitariako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra tamin'ny feo mioby sy midera. Eto zany ajanony kely hoe ao anatin'ny, mety hoe ao anatin'ny fahazarana fombafomba hoe mitarika amin'Andriamanitra miaraka amin'ny olona tsika, fa mila mahatoko tsara zany izay Andriamanitra rahantsika. Betsaka mihitsy ny olona rehefa ao anatin'ny fahasahiranana no miteny aiza ilay Andriamanitra ao. Fa fotoana zany zao, raha maheno izao ianao dia mila fantatra fa ilay Andriamanitra ao dia hamaly vavaka. Hitantsika eo ny valiny avy eo any amin'ny Isaia any zany, Isaia 4:20, hoe inona ilay valiny tenenin'Andriamanitra, tenenin'ny tompo ho anao izay tena hoe manana fanantenana sy mibebaka. Verina foana moa izay mila mibebaka isika rehefa madio anatrehan'ny tompontsika, dia omeny ilay fiadanana, ho sambatra isika araka ny Salamo 2:30 sy 2:12 teo. Dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana hozy izy. Eto dia mbola milaza ny amin'ny andro firavoravoana nataon'ny zanak'Israely. 5 amin'anaran'i Jesosy. Nahoana ianao rehefa nahako no mitanondrika, ka mitoloko ato anatiko, manantenana Andriamanitra ianao, fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitra, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko, izany no atsiarovako anao aty amin'ny tanin'ny Jordana. Sy ireo Hermona ary ny tendrombohitra mizara. Ny lalina dia miantso, ny lalina noho ny firondroan'ny rian-dranonao. Nanafitra ahy ny onjanao rehetra sy ny alin-dranonao, andidy ny famindrapon'ny tompo noho ny andro, ary hira ho azy aho rehefa alina.
vavaka amin'Andriamanitra izay mamelona ahy izany, hoy aho amin'Andriamanitra vatolampiko. Nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko, toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako no fandatsahan'ny fahavaloko ahy amin'ny ilazany amiko isan'andro hoe aiza izay Andriamanitra aho. Hitanao matoa ny tenin'Andriamanitra rehefa miverina indroa intelo dia tena manitikitika mihitsy zany hoe matoa izy miteny aiza ilay Andriamanitra ao, aiza ilay Andriamanitra ao. Dikan'izay tonga amintsika izany asehoy amin'ny olona fa velona ilay Andriamanitra araka ny teniny teo. Velona ilay Andriamanitra ivavahantsika ity ary Andriamanitra misy io. Andriamanitra meny vavaka, Andriamanitra mahagaga. Rehefa mibebaka sy mitodika aminy ianao miala amin'ny faharatsiana rehetra ao anatin'ny fanompoan-tsampy araka ny resahana teo. Misy fanazavana maro amin'ny vidéo amin'ny ho avy Jesosy ito ny amin'ny hoe inona ny atao hoe fanompoan-tsampy. Be da be ny endrika fanompoan-tsampy arahantsika ny amin'ny fanompoan-tsampy vatana mahazatra antsika izany amin'ny fanompoan-tsampy malagasy sy ny fomba-piangonana na amin'ny endrika fitafiana sy ny fiainana ary dia misy endrika maro ny antsoina hoe fanompoan-tsampy. Ka amporisihako anao hamaky ny henon'ny fidona vavolombelona dia izay eto moa izany raisiko ankapobeny hoe fijangajangana, kolikoly, fanompoan-tsampy, ny lainga izany ao anatin'ny tsy ahitantsika sy anesoan'ny olona antsika izany hoe aiza izay Andriamanitra ao. Fa tokony ho hitan'ny olona eo amin'ny fiainantsika amin'ny ataontsika fa velona ilay Andriamanitra arahantsika dia ilay Jesosy Kristy koa. Io izany rehefa miteny hoe Andriamanitra, David eto no miteny tamin'ny androny, fa tsika dia tena hoe velona ilay Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty, mahery ilay Andriamanitra Jesosy Kristy arahantsika. Nahoana 1:1 amin'ny Jesosy, nahoana no mitanondrika ianao rehefa nahiko, nahoana no mitoloko ato anatiko ianao. Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ahy sady Andriamanitra. Amen. Zay zany mila manantena ny tompontsika ary matoky azy hatramin'ny farany, izay maharitra hatramin'ny farany ihany izy no vonjena. Zay zany tsy vita fotsiny ny amin'ny ety amin'izao tontolo izao fa hitady an'ny tompontsika hanana an'ilay fiadanana mba hahita ny voninahiny. Vakitsika sady ny ao amin'ny Salamo fa 4:50 ny 1:10 ihany vakiko fa raha mety ianao dia vakio manomboka ny 1:1. Vakio amin'ny 1:1 mihitsy ahafantaranao hoe ahoana moa zany valitenin'ny tompo zany, valitenin'Andriamanitra ny teny avy amin'i Jesosy zany ho anao izay tena mibebaka sy mitady azy, na ao anatin'ny fandatsana, ao anatin'ny fanenjehana, ao anatin'ny ady sarotra ary ianao dia vakio Isaia 4:15 ary ho hitanao fa Andriamanitra velona sy mamaly vavaka ilay Andriamanitra rahantsika ity. Vakiko fotsiny 1:10 amin'ny tianako azy amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy ny Tompo mpamindra fo aminao. Zay zany teny tena mahafinaritra zany ary tena teny tsara ampahery antsika amin'izao fanarahana ny Tompo izao. Fa ninona amin'ny zavatra miseho dikan'izany hoe findra tendrombohitra mifindra zany hoe miova daholo ny toetra raha rehetrarehetra, ny tany rehetrarehetra. Zao amin'izao fotoana izao hoe ny amin'ny resaka hoe climat, ny amin'ny toetrandro hoe tena mifangaroharo eny amin'ny tsizy mihitsy. Hihetsika aza ny havoana fa raha fa tena amin'ny Tompo ianao, vita fihavanana amin'ny Tompo dia hoy izy hoe tsy mba hiala aminao ny famindram-poko ary tsy hitsoaka ny faneken'ny fihavanako, hoy ny Tompo mpamindra fo aminao. Mamindra fo izy, mamela heloka araka ny Salamo 4:30 teo averina amintsika foana. Dia izay no ananantsika fiadanana. Vakitsika tamin'ny teo rehefa manana ilay fiadanana zany tsika dia mahasako tsika mitondra-bavaka
ahoana moa no hitondrantsika mivavaka ny hafa raha ohatra antsika tsy milamina eo anatrehan'ny tompo, dia mahasatsika manonona ny fiadanan'ny tompo amin'ny namantsika, amin'ny havantsika, amin'ny mpiara-mivavaka, amin'ny mpiara-monina, amin'ny firenena. Zay zany hoe rehefa mieritreritra hoe hivavaka ho an'ny firenena dia mila mahafantatra hoe ananako ve ilay fiadanana sa fiadanana tahaka ny ahoana no zaraiko. Ka dia mampahery antsika eto dia mampatsiahy ny tompo. Fanamasina moa zany no mampatsiahy foana hoe ao amin'ny Jaona 1:20 teto Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty, efa nitsangana mihitsy izy efa 10 andro alohan'ny akarany tany an-danitra mihitsy reto. Ao amin'ny Jaona 1:20 eo zany manomboka ny 5:20 ihany no raisintsika. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia niseho tamin'ny mpianatra. Eo aloha kely eo zany raha vakiana tsara dia niseho tamin'ny mpianatra indray izy, mpianatra 7 izy nisehony. Vakio Jaona 1:20 manomboka ny 1:1 fa niseho tamin'ny mpianatra izy raha nanjony ireo mpianatra ireo. Ry Petera ary moa zany dia raha mamaky tsara ianao eto dia nanala akanjo Petera satria nafana ve sa efa hoe zay rehefa lasa Jesosy ka very fanantenana rehefa tsy mahana an'i Jesosy dia esorina daholo ilay fitaovana. Fa rehefa nantsony Jesosy izy dia nampidiriny ny akanjony hoe ho any amin'i Jesosy izy handeha anatina ny tompo zany. Vakianao zany ao amin'ny Jaona 1:20 manomboka ny 1:1 io. Fa zay itsika rehefa tsy manana ny tompo na ilay mpianatra eo ary dia tsy manana fiadanana na nanarato rehefa tsy nahazo ininona. Fa rehefa tonga Jesosy ny teny taminy dia napiditra ny akanjony Petera. Zay ilay famasinana anatiny sy ivelany. Rehefa eo amin'ny tompo dia mila madio, mila mitafy tsara zany dia mila tanteraka. Tafy tsara zany tsy maintsy hoe olona lafo vidy fa madio miendrika ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ny fitafiana indrindra eto zany sanatria tsy hoe ny vehivavy foana ny tenenina fa misy lehilahy koa. Fa ny vehivavy misy miakatra eny amin'ny pilipitra na miakatra eny amin'ny mitarika fiara mivavaka fa fitafiana mahamenatra na miteny azy ary na mijery azy ary. Fa mila mitandrina zany tsika hoe rehefa hanantona ny tompo dia mila masina anatiny sy ivelany. Vakiako ny 5:15 aminaran'i Jesosy amin'ny Jaona 1:20. Rehefa nisakafo izy ireo dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera: ry Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Dia ambany ary izy niteny dia hoy izy tamin'ny fahano ary ny ondrikeliko. Zay zany rehefa mahana ny ondrikely arak'ilay teny teto rehefa voky tsara Petera nahazo ny voky ny hazan-drano satria tena tsy zakan'ny zareo ny hazan-drano. Jesosy efa nikarakara sakafo, trondro sy ny nanome. Zay ilay fanao ny tompo zay manome zavatra mihoatra izy. Ary resaka hoe sakafo fitafiana zany tsy diso anjara amin'izany tsika rehefa hoe tena rehefa hoe miaraka amin'ny tompo. Zany dia tena hoe izy ilay mofonay nalatsaka niala avy any an-danitra ary ilay rahany mihitsy, ilay ranom-boloboka, ilay rahan'i Jesosy no sotro izy tsy mangetahita intsony ary tsy noana intsony izay miaraka aminy. Zay zany resaka sakafo sy fitafiana io dia omeny tompo maimam-poana ho an'ny mpanompony. Dia tahaka izany no nasehony tamin'ny Petera teto hoe manomboka izao fahano ny ondrikeliko. Fanana amin'inona moa zany dia arak'ilay teny teo hoe ilay fiadanana. Nandray fiadanana ianao izao nahita fa velona Jesosy, manana fahagagana, mahay ny zavatra rehetra dia ndana ambarao amin'ny olona fa velona ilay Jesosy arahanao zany dia zay no angatantsika. Rehefa tena mifona mibebaka anatrehan'ny tompontsika vao vela heloka dia manana ilay fiadanana dia mandeha tahaka ny Petera tahaka ny nandrahan'i Jesosy azy. Raha nandahan'i Jesosy intelo izy talohany namonoana azy zany tamin'ny samborana an'i Jesosy dia naverin'i Jesosy intelo mihitsy. Intelo vakitsika tsara zany raha ohatra hoe tsara vakitsika. Intelo Jesosy nanontany azy: moa ny fitiavanao avy mihoatra noho reto izy
dia fahany ny ondriko, fahany ny ondrokeloko. Zay zany a, ny tompo a araka ny teny any amin'ny jaunina toko fahavalo any a, ny zanaka rehefa afaka hozy izy dia afaka tokoa anareo. Rehefa Jesosy manafaka, tena manafaka, tahaka ny nanafahan'ny Petera, nafahany tanteraka tamin'ny tahotra, tamin'ny tsy finoana, tamin'ny tsy fanantenana, tamin'ny fierikerehana, fa tena nomeny ny voninahiny zany ilay fiadanana. Ary io any amin'ny asan'ny apôstôly Petera mihitsy no sanijoro avy eo nanandahy intelo nijoro nanambara teo anatrehan'ny olona rehefa tonga amin'ny fanahy masina. Feno fanahy masina ireo mpianatra dia sanijoro ireo hoe ilay Jesosy izay torianay, ilay hitanareo teo, iny ilay atao hoe Mesia, iny ilay zanak'Andriamanitra velona nandresy ny fahafatesana. Dia mampahery antsika, raiso Jesosy, minoa dia mifona mangatà famelan-keloka tanteraka mba hananantsika fiadanana, hanananao fiadanana, fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra, tsy mitory ny évangile de prospérité, fa ny fanetretena ary ny fiadanan'ny tompo dia mihoatra, tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao izy, tsy ilay harena, tsy ilay zavatra misy etỳ amin'izao tontolo izao, fa fiadanam-po, hananantsika fanantenana hoe ho avy Jesosy handray antsika, ary tsika koa dia manana fanantenana fa rehefa tonga eo anatrehan'ny lanitra eo am-bavahady dia anisany ho tafiditra. Dia mampahery antsika tsirairay avy handroso mandrakariva hitady an'ny tompo dia hivavaha amin'ny tompo mandrakariva fa hamaly anao izy n'aiza n'aiza misy anao, n'iza n'iza ianao tompoko. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany izay ny fampiarezana androany ka dia ny tompo hiaraka amintsika raha mbola tia ny tompo zany, raha mbola tsy tafaverina izy dia mbola hifampahery eto foana tsika. Manao velomanao amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Alleluia. Amen.